Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly mirahabantsika rehefa ko malala tratry ity talata faha-telopolo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny apokalipsy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Fangatsika amin'ny anan'i Jesoa. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy hisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao, ka mitandrina ny tenika ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany ao amin'ny sinagogan'ny Satana ka milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy hisy fa mandainga. Indro ataoko tonga iakohoka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andron'ny fakapanaza efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fiza antoetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana tany mafy izay iananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala io intsony izy. Ary soratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao izay manatsofa no ankizy aino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray Masino malamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Havana ny taratasy nosoratanao an'ny Filadelfia izay fiangonana fahaenina tany Azia Minora no zara mofinaina ho antsika anio. Ny fiangonana tany Filadelfia sy ny fiangonana tany Smirna no tsy dia nahitana na maramara kokoa tsy mba nahitana fanakianana mihitsy avy amin'ny tompo ny fitondrantenany na ny toetrany na ny fomba fiasany. Mahazatra loatra ny olona tany amin'ny vanim-potoanan'ny antikite ny rehefa manitra tantanàna ny mpanjaka na ny mpitondra dia ampitondrainy anarany ilay tanàna. Tahaka ny ohatra hoe Aleksandria, dia satria tanàna izay raisiny Aleksandra lehibe dia nampitondrainy anarany, resiny dia nampitondrainy anarany tahaka izany. Ohatra hoe Constantinople dia avy amin'ny anaran'ny Constantin, amperora romanina dia nampitondrainy anarany ilay tanàna. Na Césare Philippe tahaka izany koa, Kaisara Philippe izay hitantsika amin'ny testamenta vaovao. Dia tahaka izay koa i Filadelfia. Filadelfia dia ilay teny hoe Filadelfia zany dia anaram-bositra no entin'ilay mpanjaka antsoina hoe Eumène faharoa. Eumène faharoa dia mpanjakan'ny Pergame any amin'ny taona ataontsika hoe any amin'ny taona 730 any talohan'i Kristy. Dia izy no nahazo any tanànan'ny Filadelfia dia nitondra ny anarany, fa tsy nitondra anarany hoe Eumène le izy fa satria tsy inona nampitondray ny anaran'ilay zandriny Atale dia lasa lay anaram-bositra midika hoe tindralahany loatra izy, dia tsy lay tena anarany nitondra azy fa lay teny hoe Philadelphos. Dia ila Philadelphos io no lasa tonga anarany Philadelphia izay tsy afa-tsy akory fa anaram-bositra izay hoe olona tindralahany ihany, satria rehefa izy nahazo an'ilay tanàna dia tsy nampitondray ny anarana fa nampitondray ny rahalahy. Dia ilay anaram-bositra nahafantarana azy hoe Eumène Philadelphos, tindralahy, olona tia rahalahy loatra, dia izay no nahatonga ilay anarany hoe Philadelphia. Fa nandihy nefa ilay anarana. Nandihy satria namborahan'ny tompo fitiavana mihitsy eto ny tanin'ny fiangonana tao Filadelfia. Hoy izy manao hoe ho fantatr' ireo olona izay manodidina anao fa izaho efa tianao. Amin'ny ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy eo amin'ireo fiangonana fito izay nanoratana taratasy dia manokana mihitsy ny famoraham-pitiavana ny fiangonana tao Filadelfia. Za dia tianao. Dia eo amin'ity izay voalahatra ety ary
raha jerena tsara ny fizotrin'ilay taratasy any dia tsy zava-baovao mihitsy iny, tsy priany teny mihitsy amin'ny ao amin'ny taratasy ho an'ny Philadelphie dia misy heviny avokoa. Amin'ny tapany voalohany a toko andininy fafito zany dia Jesoa dia manao hoe soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana any Philadelphie fa izy ilay masina ary izy le manana ny fanalahidin'ny Davida izay mamoaka tsy misy manidy ary manidika tsy misy mamoa. Philadelphie dia somary tanàna lehibe izay eo amin'ny 200 metatra ambony ranomasina ny aviny, 500 metatra eo any Turquie moa izy ankehitriny, any Turquie ny zany tanàna zany. Dia io tanàna io dia saika lalovan'ny lalambe lalovana zany matetika lalovana lay tanàna Carrefour eo amin'ny teny frantsay. Dia mandrakariva mivoha zany mandalo eo le dia misy vavahady maro isan-karazany eo. Dia izay le hoe le teny hoe fanalahidy dia fantatry ny tao Philadelphie tsara hoe lalany io ka rehefa manidy ny olona, rehefa manidy tanàna ny olona dia tsy afaka tsy tafiditra manjary tsy tody any amin'ny tokony ho ale mihitsy ny olona satria ampovoany zany dia misy lalovana izy ka rehefa idina le tanàna dia tsy afaka maneho ny lalana ny olona. Zay ny dika le hoe zangy amin'ny tanàny fanalahidy hoy Jesoa. Azony kristianina atao Philadelphie tsara ny dikany teny hoe mitana ny fanalahidy Jesoa, tahaka ny mponina atao Philadelphie zay mitana ny fanalahidy fivezivezen'ny olona mena varatra mena tsivona mekadrefana miatsinanana. De hoy Jesoa manao hoe izy le tena fanalahidy, any aminy le tena fanalahidy, de takatry ny mponina atao Philadelphie io. Ary dia izany rehetra any dia ilazana fa tsy hoe soatra masina de miteny zavatra tsy azontsika fa tena azontsika mihitsy ny soatra masina tahaka nahatakarany ny mponina atao Philadelphie, ny fiangonana atao Philadelphie ny afatra Jesoa. Ary dia inona ary no entina mampahery anao amin'ity taratasy ity, ny tenin'ny Jesoa manao hoe tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Fa inona inona ny fananana ny Philadelphie ka asain'ny tompo tazonina mafy, ary inona ny ananan'ny Philadelphie ka ananantsika ankehitriny. Ny voalohany indrindra dia ny fampianarana tena izy, ny fampianarana tena izy, ny fampianarana marina. Jesoa zany eto dia miteny io moa amin'ny apokalipsy dia mandrakariva dia ireo taratasy ireo zany, taratasy 7 ireo an'ny fiangonana dia saika miverina foana le teny hoe fantatro ny asanao, fantatro ny asanao. Ary dia eto tsy hoe fantatry Jesoa ihany ny asan'ny fiangonana atao Philadelphie fa fantany koa ny finoany sy ny toetrany. Ary io finoana sy toetra nananany fiangonana atao Philadelphie io le tenenin'ny tompo manao hoe satroboninahitra, satroboninahitra. Dia le satroboninahitra zany dia lay faharetana amin'ilay finoana, fahazahoana antoka ilay finoana. Satria tao Philadelphie dia kiondalana izy zany dia lalovan'ny olona maro mivezivezy, dia rehefa mivezivezy be ny olona dia ny olona mivezivezy mitondra ny finoany, mitondra ny fombany, mitondra zay mahazatra azy. Dia isan'izany ireo jiosy izay nivezivezy, ny jiosy moa amin'ny taonana noratany ny taratasy ho an'ny Philadelphie ity dia efa ravy Jerosalema. Adio zany dia nivezivezy be mihitsy ireo jiosy ireo ary mivarotra mila ravinahitra dia mitondra ny fampianarany amin'ireny firenena maro samihafa na tanàna zay honenan'ireny. Ary dia maro tamin'izy ireo no nanozogozona ny finoan'ny kristianina tao Philadelphie zay fantatra fa avy amin'ny fampianaran'ny Paul nanorina ity fiangonana tamin'ny 10 missionnaire nataon'ny Paul ny orenan'ny fiangonana tamin'iny faritra ataontsika hoe Philadelphie, Smyrna, Sardis iny. Ary dia eto zany dia raha miteny Jesoa manao hoe tany mafy zay anananao dia Jesoa manao hoe aza manaiky hozongozon'ny fampianarana fa tazomy mafy zay efa anananao. Tsy misy hafa amin'izao atsika hoe andron'ny mondialisation zao.
am'izao andro mondialisation zao de raha manokatra mihaino ny radio anao de misy fampianarana maro isan-karazany ndraindray de tena hafahafa misofona mihitsy hafahafa misofona mihitsy ny mandrenireny sendra mandefa radio anao de misy fampianarana isan-karazany misy de miteny manao hoe Jesoa de nitsangana tamin'ny matiny alaroby de misy de miteny manao hoe mivavaka salady de tsy mety diso mivavaka lady fa sanatria mivavaka ny devoly de misy fampianarana sana de miteny manao hoe voaheloka daholo de any amin'ny elo zay manao batisa sasa misy isan-karazany radio malagasy fotsiny raha moa zany nijerenao maika mofo noenonao maika fa mijery amina tambajotra isan-karazany anao dia mahita karazam-pampianarana zay tena ampy mihitsy anozongozona ny fampianarana ny finoana raha tsy miorina tsara raha tsy latsapaka tsara ny finoana dia miozongozona mihitsy am'le karazam-pampianarana mitosaka sy malalaka mahazo miteny zay tiana tenenina mahazo mampianara zay tiana ampianarina ao anatin'ireny onjam-peo na tambajotra isan-karazany ireny mova tsy tahak'izay nitranga tany Philadelphie izay manozongozona ilay fampianarana de hoy Jesoa manao hoe fantatro ny asanao fantatro fa nahatra tamin'ny finoana ianao na eo aza ny fampianarana maro isan-karazany manozongozona na eo aza ny fampianarana maro isan-karazany mitaona anao hiala am'ilay finoana tena izy de zao nanam-paharetany ianao nanam-paharetany ianao fa ho avy kosa ny andro izay hitsarako ireo mpampianatra diso isan-karazany ireo fampianarana diso isan-karazany ary ampandoliako eo anoloanao izy satria mandainga andiny ny fahasivy fiavako malala isika ianao dia tahaka ny fiangonana tany Philadelphie ho asehon'ny tompo aminao fa tiany ianao ary tiany ianao satria ianao maharitra tamin'ny fampianarana satria ianao maharitra amin'ny fiazonana ilay zavatra efa nampianarina anao tamin'ny fahazaza nampianarina anao tamin'ny fahatanorana ary fantatrao fa niona tamin'ny tompo ianao fa ny faharoa afaka manala zay asehon'ny tompo eto lay satroboninahitra tsy hoe fiazonana ny finoana ihany fa ray koa lay teny hoe fitandremana ny tenin'ny Jesoa ka tsy nandany anarany raha toa ka mijery ny tantara tsika de tantaran'ny Philadelphie dia nisy père apostolika anankiray na rain'ny fiangonana zay ny azo ilazana azy zay antsoina hoe Ignace dia Ignace zay tahakandry Polycarpe ohatra dia Ignace mpandry Polycarpe eny Polycarpe moa lay fantatry ny tantara hoe lay zazakely notrotroiny Jesoa hitatsika eo amin'ny filazantsara lay notrotroiny Jesoa tamin'ny kanitsofony rano hitatsika eo amin'ny filazantsara ny marika le hoe anandray azy Jesoa de nitsodrano azy lay zaza iny dia i Polycarpe ny anarany izay tonga eveka moa izy teoriana ary nisy fotoana tamin'ny fotoanany fanenjehana i Polycarpe dia niterena ivadika amin'ny finoana terena hiteny ratsy ny finoana sy ny fivavahana de zao ny tenin'ny Polycarpe ndray maka manao hoe za tsy afaka hiteny ny ratsy an'Andriamanitra ary za tsy afaka niala amin'Andriamanitra satria zao tsy mbola nanisy ratsy amitsy Andriamanitra nandray mandeha azy tao amin'ny fiainako ko ataoko hoana nivadika aminy ataoko hoana niala amin'Andriamanitra tsy nanisy ratsy ahy izy fa vonoy ara-vonareo dia maty martyra moa Polycarpe tsy izy ihany fa nisy mpiara-dalana taminy antsoina hoe Ignace koa dia akiziny tezainy Jaona sy Petera izay maty tao amin'ity tanàna antsoina hoe Philadelphie ity novonoina martyra tao amin'ity tanàna antsoina hoe Philadelphie ity ary zay le dika le teny hoe manana helikely ihany ianao ka mitandrina ny tetiko ary tsy mba mandany anarako zany hoe faminaniana zany izy io hoe ity tanà Philadelphie dia na de tao anatin'ny sarotrara tsy hoe niazona ny finoana teo anatrehan'ny fampianaran-diso ihany ny kristianina tao Philadelphie fa niazona ny finoana tao anatin'ny fanenjehana sy ny zavatsarotra sy ny fangiry firinara satroboninahitra zany zavako malala moa tsy amin'izao andronantsika zao andronantsika zao de zao tsy de hoe mora angeny manompo an'Andriamanitra ndraindray mahazo esoteny inona nandanianareo fotoana ny ampiangonana inona nandanianareo volany ampiangonana tsy aleo ve mijanona atao trano tsy aleo ve mikarakara tokantrano tsy aleo ve izany rehetrany de feo ndraindray mety mandreraka ihany ndraindray mety mampitebiteby ny mpino ihany fa zao revako malala ianao ny Philadelphie isika ny Philadelphie isika lay tian'Andriamanitra isika lay tiany Jesoa satria rahalahany de zao
satria tsika miazona tsy mivadika amin'ny finoana, tsy mivadika tamin'ny teny na ao anatin'ny fampianaran-diso na ao anatin'ny zavatsarotra. Satroboninahitra ny avako malala ny fiazonantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny Kristy ao anatin'ny zavatsarotra. Fa ny fahatelo zay mbola azo lazaina koa hoe satroboninahitra izay ampanantenain'ny tompo de ilay fiarovana ao anatin'ny fakapanahy, lay fandresena. Zany hoe ny tompo zany dia nanome toky fa dingana voalohany ihany reo avy reo hoe fampianarany de isy reo zavatsarotra fa tena iaro mihitsy ny tompo ny fiangonana ny mpino ao anatin'ny fotoanany fakapanahy zay hiatra amin'izao tontolo zao. Mahafinaritra be lay toky ny apokalipsy mandrakariva ny taratasy nosatana ho an'ny fiangonana zany amin'ny apokalipsy de ny tapany farany mandrakariva de fanomeza toky. Ary de eto lay teny hoe iaronao ho voavonjy amin'ny andron'ny fakapanahy de izao no ataoko aminao raha maharesy ianao. Voalohany indrindra de izao amin'ny 9:20 tsika zany zao ataoko tonga andry ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Zany hoe satria miaro Andriamanitra ny satroboninahitra ampanantenain'Andriamanitra tsika de izao na ny satroboninahitra efa eo amintsika de izao isika ataon'Andriamanitra andry, ataon'Andriamanitra ao amin'ny tempoly, ataon'Andriamanitra mahajoro ao amin'ny tempoly. Raha toa ka mamaky tsara ny soratra masina isika dia miverimbery no iteny hoe andry, iteny hoe ny bokin'ny tantara faharoa toko 7:7-7 de manazava amintsika ireo andry anankiroa zay voalaza ireo. Raha miteny zany ny tompo eto tamin'ny fiangonana tao Filadelfia manao hoe satroboninahitra, tany mafy zany satroboninahitra izany fa raha mandresy ianao dia ataoko andry. Ny tantara faharoa toko 3:7-7 de manazava reo andry reo. Hoy ny tantara faharoa zany toko 7 hoe de natsangany teo anoloan'ny toerana masina ireo andro roa reo, ny anankiray teo amin'ny ankavanana ary ny anankiray teo amin'ny ankavia. Ilay teo amin'ny ankavanana de jakina ny anarany, Andriamanitra mampiorina mafy, ary ny anaran'ilay ankavia kosa de Boaza, zany hoe Andriamanitra noery na ao amin'Andriamanitra noery. Zany hoe eto zany ny fiangonana tao Filadelfia dia hoy ny tompo manao hoe satroboninahitra ao ange de izao hoe Andriamanitra no mampiorina mafy ianao ary Andriamanitra no ery. Raha miteny zany ny tompo eto amin'ny fiangonana tao Filadelfia hoe ataoko andry ange ianao de izao satroboninahitra de izao ny herinao Andriamanitra no mamafiorina anao. Lay ao amin'ny tempoly tao amin'ny tempolin'ny Jerosalema zany de misy an'io andry anankiroa io alohan'ny idirana ao amin'ny efitra masina. Ny toky zany de afaka malala de izao raha mangozozo isika ao anatin'ny fizantoetra, raha mitay angozogozo tsika ao anoloanan'ny fanomponan'Andriamanitra na eo anatriany hoe karazana fampianarana maro isan-karazany de izao tazony mafy ny satroboninahitra ny faharetana, satroboninahitra ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa izao toky ho anao zay le hoe andry anankiroa, Andriamanitra ny jakina, zany hoe Andriamanitra no ampiorina anao mafy, Andriamanitra ny Boaza, zany hoe Andriamanitra no hery ho anao. Fa ny faharoa lehibe zay ataontsika hoe toky omen'Andriamanitra ihany koa ka sady satroboninahitra ho an'ny fiangonana tao Filadelfia dia hoy izy manao hoe sady ataoko andry aho no tsy ala eo intsony izy. Zany hoe milaza maro toerana. Lay teny hoe tsy ala eo intsony de milaza hoe tsy mandositra, tsy miala. Tanàna tao Filadelfia mantsy hoy tsika manao hoe misy dikany avokoa reo teny rehetra reo. Ny fiangonana tao ny tanàna ny Filadelfia zany na lay fiangonana tao Filadelfia de niorina tamina toerana be horohorontany. Ary aty amin'ny ataontsika amin'ny taonjato taona fa 7-10 teo hinan'ny Kristy aza de efa horohorontany be mihitsy nanimba ny tanàna. Ka mandrakariva ny mponina raha vao miovitrovotra ny tany dia mitsoka mandositra mandrakariva ny tanàna izy ary miala ny tanàna mihitsy de indrandray ara monina lavitra lasa tonga aty Sardisy sy ny tahaka zany dia lasa mitebiteby foana zany ny mponina, lasa
tanàna ny fitebitebena koa lay mponina noho ny korontana vokatry ny ororotany matetika mitsanga tany Philadelphie. De le teny hoe ataoko maharitra mitoetra ianao de zao nytika zamana hoe tsy manao tahaka ny tsy tahaka ny hoe matahotra ororotany, tsy matahotra ny loza intsony ianao, fa tsy mitebiteby tsony ianao, fa ataoko andry ianao satria Andriamanitra nitoky, Andriamanitra ny hery de zao maro toerana mitoetra tsara amin'ny toerana misy ianao io ianao. Zay nytika io teny io raha miteny izy manao hoe ary tsy hiala eo intsony izy, tsy handositra intsony, tsy hitebiteby tsony eo anatrihan'ny fikorontanany tany, fikorontanany orotany amin'ny loza voajanahary. Rehefa malala satroboninahitra omen'ny tompontsika mihitsy zany hoe Andriamanitra de mihazona antsika ho maro toerana, ho tony miala mitebiteby, satroboninahitra mpanantenain'ny tompo, fandresena mpanantenain'ny tompo zany azony mafy rehefa malala Jesoa, azony mafy ny finoana amin'ny faharetana de ho maro toerana ianao. Fa ny faran'izay ampanantenain'ny tompo ho an'ny fiangonana tao Philadelphie satria nahatoky izy toy izy manao hoe ho soratako eo aminao ny anarana, soratako eo aminao ny voalohany indrindra de izao ho soratako eo aloha ny anaran'Andriamanitra, faharoa ho soratako eo ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, ary ho soratako eo koa ny anarana vaovao, ny anarako vaovao ho Jesoa. Soratako eo aminao eo aminao zany ilay eo amin'io andro io aminao zany ny anaran'Andriamanitra, ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, ary faharoa ny anaran'i Jesoa vaovao. Iny andika zany rehefa malala zany hoe tena milaza hoe any Jesoa tsy very eo ampelantanan'i Jesoa ny fiangonana tao Philadelphie. Rehefa malala Metezara ho fiangonana tao Philadelphie, iorina amin'ny finoana, iorina amin'ny fanantenana, iorina amin'ny fitiavana, tsy hozongozona ao anatin'ny fanimpona an'Andriamanitra, na inona lalovana de zao matokian'Andriamanitra, mareta amin'ny fivavahana, iainy mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, dia manome toky anao Andriamanitra fa raha mihazona ny satroboninahitra ao anao, zany hoe ny vavaka, ny finoana, ny faharetana izay efa nitezananao de zao ampanantenain'ny tompo fandresena ianao. Ary rehefa azy io teneny hoe soratako eo aminao ny anarako vaovao, ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, zany hoe tsy ho tonga mpanjenjena fa mana zay mahay anao, mana zay ijoroanao anao, mana zay itokinao ianao satria manan'Andriamanitra. Rehefa malala tanterahin'ny tompo anao aneny teniny hoe satria efa nitandrina tamin'ny teniko ianao de zao izaho kosa niaro anao ho voavonjy amin'ny fakam-panahy, ary asehoko am'izay rehetra mitazana anao fa izaho efa tianao Jesoa. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa manana anao Andriamanitra tianay izahay. Tianay ao anatin'ny zavatsarotra, tianay ka mihazona anay, miaro anay ary mitahiry anay. Mivavaka aminao zay Tompo. Terizo ny finoanay. Terizo ny satroboninahitra zay efa nomenao anay. Marifo zahay tsy mahazona anao fa azony amin'ny tanam-pitiavanao. Dia marino fa mihazona anay ianao ary mampandresy anay amin'ny fiainanay isan'andro. Dia mivavaka izay Tompo. Ao anaty zavanimpotoana sarotra izao, hanozongozonana ny finoana, hanozongozonana ny fanoloran-tena, dia tazony zahay, iorina amin'ny fitiavana sy ny teninao. Ary ao anatin'ny fivaivahian'ny fankapana sy ny fizahan-toetra, dia ataovy maharitra izahay. Jereo ny fiangonanao zay ibeazanay, iasanay, anoloranay, tena nimpona ianao. Terizo ho masina tsy ho vaim-petipetiny zao tontolo zao. Ary aoka ny mpinoky izay ho vavolombelonao anivon'ny fiarahamonina misy anay, manoloana ny fahalovana, manoloana ny fitiavan-tena. Terizo izahay hitoetra aminao hatrany. Dia mivavaka izay Tompo. Aoka ny asa ny tananay, aoka ny fanoloran-tenanay hitoetra mandrakariva aminao. Omeo fanambinana izahay ary omeo fiadanam-po. Dia ilay fiadanana izay tsy hananan'izao tontolo zao, fa efa nampanantenainao anay. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay.